Salama daholo eo. Manomboka zao tsika de misy amin'ny ino izy teo amin'ny YouTube ary mba hiangaviako zany tsika zay miheno amin'ny YouTube mba manao abonnement. De afatra kely ho le olona manao ny reproduction ny émission zany amin'ny YouTube mba hiangaviana toko mba hajanony am'izay satria efa hito ka mba tsy hisian'ny olana dia aleo mba hajanona na mba mierina nareo zay vao manao fa de tena manararoatra fotsiny zao nareo tsisy fahalalam-pomba mba misy ihany ny droit d'auteur na de tsy mbola mila vaniny aminareo ary za misaotra betsaka arabanandrinina misoliky ndawara. Ya, arabanandriana hoy ny lohatenin'ny Zaïre zay ary hoarahantsika amin'ny Audrey Analamangako zay avy eo faly miarahaba tonton Mika faly miarahaba antsika rehetra faly manambola tsara ary mbarakaly kostoko ary manahoana tsarava toko tsaratsara jambakaina isika menakavy inona koa tsy voatonona androany tsika de resaka tonga de ataontsika kapobatana mandalo any amin'ny fahantrana tonga any amin'ny fankahalana tsy maintsy resaka an'ireny gidro sy ny karazan'ireny tsika ka
Aleo aloha aka filinina tsara mihitsy aho a, mila moketikely dia alefako ordre analamangako. Maninona mandefa ny alefa e, andao ordre analamangako. Ho antsika mijery amin'ny YouTube amin'ny anaran'ny compteko raha ohatra mahalala 40-80 izay a, mba tsara manaova abonnement ianareo, ndao tompoko. Raha rasinao nosolompanoloana zay no zay no iran'ny India bosy. Elaela indray zany zoky mba mety azo resahana ve ny tena momba ireo vary kesikidro naondrana ireo azafady. Ya, iresaka an'ireo tsika. Hanao fampidirana aloha zany alohan'ny resaka rehetra sy ny karazany. Tamin'ny herinandro aho dia niteny hoe lamaody indray zao ny tsy fandraisana fitoriana eny amin'ny fitsarana. Saika anontany kely aho, ay io fa mahazo ka, misy feo.
lamaody ny tsy fandraisana fitoriana ho ahy eny amin'ny fitsarana satria ataoko tsetratsetratraritra fotsiny fa mbola tsy io zany ny tena hoe votondresakitsika androany a. Raha ny tory zany andriamatoa satria tsy afenina amintsika miteny zao nanomboka teo amin'ny tany amin'ny volana marsa angambany a dia nanaovan'ireto pseudo tory zany hoe ny tena marina dia tiana eliminena tao anatin'ny politika sy ny fanaovan-gazety andriamatoa Lola Rasomaro, ary indrindra moa no fivoarana sy ny fivoatran'ny raharaha zany a dia atao indray zay tsy ananany nga Lola Rasomaro moyenne ohatra hoe vola angambany raha zay ny itenenana azy amin'ny alalan'ny hoe fangalana ny fananany, figazana ny fananany de manière autoritaire, ary pour ne pas dire mihitsy hoe misy tanjona ny fitsarana moa no hamaritra ny fomba tenenina an'izany fa raha ohatra hoe teny tsotra fotsiny amin'izao a misy ny accaparement des biens d'autrui zany le izy a raha zay ny fiantsoana azy a de manière délibérée a, ary za zavatra zany passible amina ino izy teo amin'ny fitsarana amin'ny heloka be vava zany na pénal. Ndao lazaina tsotra fotsiny hoe misy escroquerie a le zavatra mitranga, ary ireto olona de miazira en bande organisée satria réseau mihitsy le izy miainga amina olona ray ao ambadika, quelqu'un qui ne se montre pas vraiment parce que c'est un fourbe mais qui tire les ficelles derrière. De ampiasaina le ramatoa mitory manao an'izao zavatra zao, ty ramatoa vadina consulat na consul, vadina consul plutôt, dia inga Lola no cible ary izy no kendrena ao anatin'le zavatra zay mitranga. Ka rehefa nitory nga Lola Rasomaro resaka hoe tentative d'escroquerie, tout ce qui tourne autour n'izay zavatra zay a dia naterana teny amin'ny fitsarana dia tsy nentina indray ilay fitoriana ny fitsarana. Fanny Merab Radia, ça fait longtemps hein, on ne vous entend plus, dia tsy mentina indray ny fitsarana. Hitantsika eo moa ny tohiny fa dia lazaina ihany zay hoe lamaody indray ny tsy fandraisana fitorian'ny olona eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao, asa hoe inona na inona fa tokony tena izy tokony misy aloha hoe raisina le fitoriana dia adiadiana de azo ny fitsarana atao mihitsy no miteny hoe classé sans suite rehefa avy eo lay procédure raha izay raha ohatra ka hoe eritreretina fa tsisy dikany lay dossier an'le olona. Fa ny zavatra mitranga de zao, sady tsy mena décharge ilay olona hoe tsy afaka mandray an'ity zay na nametraka raha tsisy taratasy zany ahafahanao manaprofo hoe nitory teny amin'ny fitsarana ianao nefa tsy niraisina ilay fitoriana. Etsy amin'ny ilany nefa ny rehefa nilaza teo tsika nilaza teo hoe ny zava-doza amin'ity afera Lola Rasomaro ity anie de zao hoe ny tompon'ny tany indray no migadra tamin'ny mora mitako ny volana, fa ny olona tsy mandoha vola indray no lasa mitako ny vola amin'ny fitsarana zay sady tsy tompon'ny tany no maka ny vola, no maka ny tany sy fananan'ny olona, de ilay tompon'ilay fananana indray no lasa migadra eny tamin'ny mora. Zany hoe Madagascar zany c'est un pays vraiment dont on ne sait pas comment on raisonne, par quoi, est-ce qu'on a un petit cerveau ou une petite cervelle quelque part, tsy fantatra intsony fa nous toujours c'est de ny antsika zany de zavatra vadika foana
Za moa tsy te hanafoza olona zany fa mampalahelo any le zavatra mitranga ka zay ny resahana azy. Ao de ry analamangako. Anisan'ny nahafinaritra ny olona ary lasa resaka be aty amin'ny kolisy anga raha zay ny itenenana azy na hoe ny couloir na ny aty amin'ny chaumière zany na amin'ny salon, ny laobarin-dasy ny tenenako azy. Ny laobarin-dasy nentin'ny ireto ray aman-dreny tao amin'ny La Rotonde. Reto ray aman-dreny notarian'ny Général Ramakavelo, ny Général Rabemananjara. Maromaro izy ny anciens généraux tao ary opérationnel nanana izy azy tamin'ny androny. Ministra Johnny Randriamandrato izy teo, raha diso aho de aitrio. Ny professeur Raymond Ranjeva, ny vehivavy maromaro izy tao fa tsy ho arovotomboky daholo, fa ireo londoany ao anatin'ny hetsika laobarin-dasy zay niteneniko teo zay no tononoko. Ary ialako tsiny zany ho anareo zay tsy voatonona. Lasa resaka be le izy satria rehefa nanazava amin'ny fomba teknika ireto ray aman-dreny, na de mbola tsy niditra tamin'ny votoatiny ny resaka ary, nanazava fa révocable ny zavatra zay lazaina irrévocable amin'ny zavatra navoakan'ny haute cour constitutionnelle. Teny anankiray ary lahateny tena mavesa-danja tao anatin'ny teny farany na ny résolution na ny synthèse on va dire ny teneniny andriamatoa professeur Ranjeva zay inoko fa nitambaran'izy rehetra, ny teny hoe ahoana moa no zavatra diso ny fomba hitondrana azy no etefa any amin'ny zavatra marina. Zany hoe tsisy hoe 10 plus 10 égale marina. Tsy tokony hisy mihitsy hoe zavatra misy diso amin'ny procédure na amin'ny fisehony araky ny lalàna ka azo anana sehatra ho tsaraina ka hanomezana didy eo amin'ny lalàna. Mazava tsara mihitsy amin'ny fanazavan'ny professeur azy hoe rehefa diso ny fototra iaingana na ny procédure na ny fond de tsy manana valeur de droit mihitsy le zavatra ho resahana. Dikan'izay hozy izy foana zany de facto ny fanapahan-kevitra na ny décision niraisin'ny HCC. Zay ny fanazavany. Fa tato ambadika koa nefa ny tenanay rehefa nanadiady mba miresaka amindreo le manao droit comparatif zany miresaka amin'itony le vazaha zany mba manam-pahaizana constitutionnaliste miaraka amin'ny parti amin'ny tena. Ao aminay manko amin'ny reconnaissance zany misy an'izay le hoe jurem, juriste daholo no anatin'io ary misy fionana régulièrement indray mandeha isam-bolana. Dia mifanakalo hevitra amin'io resaka irrévocabilité io ary rehefa ny hoe nazavaina zany ny tenenina hoe izao anie le zavatra mitranga, izao le zavatra mitranga. De io mihitsy tsy afaka anonona anarana satria tsy rehefa niteny hoe mba azoko tononona ve ny anaranao professeur de hozy izy hoe aleo hozy izy tsy tononona fa tsy fantako zay mety mbola ho relationko amin'ny Madagasikara any aoriana any fa aleo tsy tononona. Ary
Tsy diso sika rehefa teto amin'ity fandaharana ity ny teny hoe tsy azo afangaro ny institution sy ilay olona mampiasa ny lalàna zay tokony ho ampiasaina. Ny institution ozy izy mijanona ary tena voafatotry ny lalàna tsisy interprétation azo atao. Indrindra fa ny constitution ozy izy. Samy mahalala an'izany daholo hoe stricto sensus. Il n'y a pas d'interprétation. Tsisy interprétation raha resaka constitution no resahana. Na mpianatra vao première année any amin'ny université ara dia mahalala an'izany daholo. Ka atao amin'ilay maha olona ny jerena ozy izy hoe effectivement à distance mivoaka amin'ny Le Monde na mivoaka amin'ny any amin'ireny gazety any amin'ny réseaux sociaux sy ny karazan'ireny dia matetika ny membre azo afangaro ozy ny ACC sy hoe les membres amin'ny maha olona azy. Ireto olona ao amin'ny ACC dia mamoaka didy mivilana pour ne pas dire hoe tena mivoaka tanteraka mivala zay tokony ao anatin'le zavatra tokony tsaraina na jugena. Zany hoe raha atao tsotsotra zany de hoe paoma ny tsaraina, paoma zany hoe ahoana ny paoma? Misy paoma mavomavo, misy paoma menamena, de misy paoma ohatrohatran'izao. Fa ny endrinahy zavoka ny resahany rehefa mivoaka ny didy ozy izy. Raha fahitako a distance ozy izy satria ianao koa manazava ozy izy hoe matetika anie reto membre an'reto constitutionnel malagasy reto dia mamoaka didy diso. Tsy ny au conseiller gasy ihany no manao an'izany ozy zareo, ozy ty professeur ty, fa la plupart des hauts conseillers amin'ny pays francophone surtout. Satria le constitution mandrisa an'izy ny patron anankiray dia ny exécutif ny président zany. Le système ozy izy amin'le président no mametraka an'izao rehetrarehetra zao dia lasa izy ny tompon'le ACC dia lasa ino ty izy teo anisan'ny institution de répression na de manipulation ny ACC eo amina république anankiray. Ka tsy eo no mi-intervenir aloha hoe amin'ny maha olombelona anjareo amin'le faute grave répétitive ino ty izy teo récidive na répétitive. Eo no mijanona ny maha haut conseiller anjareo ary eo izy niaza an-takena ozy. Zany hoe raha ohatra hitariko zany le araky ny lazaintsika foana hatrany amin'ny voalohany hoe constater, avérer ny faute grave répétitive amin'izao fotoana izao aloha tsisy sahiteny raha ny kahany Madagasikara. Fa ao aoriana ao, comme il dit Ousmane Sonko, comme il a dit Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, BDF, de hoe un jour vous rendrez des comptes, vous devez rendre des comptes. Rehefa ny aoriana any tsy mipetaka ntsony le hoe immunité amin'le hoe haut conseiller fa le olona tao anatin'le izy no mijanona zay nanao faute grave répétitive na répété na récidive. Amin'izay fotoana izay passible na forfaiture, radiation ary mety any amin'ny figadrana mihitsy ny fiafarana hoy ity éminence grise ny fampianarana droit constitutionnel amina haino aman-jery frantsay.
raha ny situation actuelle ozy izy takany Sénégal zao tena école anankiray mihitsy miankina amin'nga Bassirou sisa ny zavatra-trangany Sénégal ozy satria rehefa tao anatin'ny nga Ousmane Sonko ngamba nozy no niteny iny hoe zao na izao hoe rehefa tonga fotoana vous allez devoir rendre des comptes ka raha manapa-kevitra ny any Sénégal tsy mitory amin'ilay toroleto en tant que haut conseiller fa en personne pour des raisons de faute professionnelle tsy ny azira en tant que haut conseiller izy pour l'intérêt suprême de la nation ozy nga professeur fa ny azira en tant que politicien izy satria décision politika no niraisiny tsy possible ozy zany hoe menao délai de 48 heures le olona de au bout même de 16 heures de convoquenao à la barre tsy misy olona eto ambonin'ny tany ozy nga professeur ty tsy misy fitsarana indrindrindrindra fa haute cour zany anao bévu anao abus tsy ilay olona tsony tsy ilay institution no miazira amin'izany zavadrany ozy izy satria raha le haute cour constitutionnelle amin'ny maha institution azy no miazira ozy dia astreint rigoureusement à la loi ary tsy maintsy respectena ohatrany ny anak'Andriamaso izy lalàna satria raha vo diso ny procédure de mifandray amin'le tenin'ny professeur Randreva hoe diso ny procédure dia diso koa zany ny didiny voaka de dikan'izany foana avy hatrany ny zavatra ny décision zay mivoaka teo zany hoe raha ohatra zany mandinika sy misaina am'izao fotoana zao dia tokony ho tsapan'ity fitondra fanjakana ity zany fa foana raha ny tokony tena izy ny didina voaka ny RCC fa tsy am'izao zany no foana fa ho avy ny fotoana aniorinany anafoanany zany ary rehefa zany no foana de mivadika ary tsy maintsy misy ny procédure pénale à l'encontre an'ireo olona zay tao anaty nanapa-kevitra politika amin'ny maha olona politika azy fa tsy amina olona maha haut conseiller azy no nanapaka an'ireo raha le haut conseiller ozy izy no nanapaka raha ohatra hoe statut ana haut conseiller no nanapaka dia tsy maintsy nanaraka ny lalàna ara-dalàna lalàna impérativement izy any nanome 48 heures ozy ry zareo tena communiqué tena courrier officiel ve oui ary izy any nampianatra labara ry zareo tamy firy ny fitsarana tsy ampy 48 heures nizany izy eto ambonin'ny tany ozy izy nga professeur na avoka enjana be toy ny inona raha de tsy maintsy mangataka foana hoe ahembotra fa tsy tokony androany ity zavatra ity nanao an'izay ve le avocat raha tsy diso atao nanao an'izay ry zareo nangataka fanemorana procédure fa tsy nanaiky rehetra fa tonga de nitsarainy tao ary tsy nanatrika tao le olona faute grave zany ozy izy faute grave zany ozy nga professeur ka izao teraka resaka be le izy satria za moa zany tsy manana relation amin'ny professeur Randreva fa mino kosa fa mihaino an'itony fandarany itony ry zareo raha ilaina ny fandraisana raha za mino fa mifankafantatra ry zareo fandraisana amin'ny relation mametraka fifandraisana amin'izay professeur zay tsisy olana mihitsy fa hitako tena le comme elle a dit madame Christine célérité sy ny karazana fa hitako anatin'le tena le je ne dirais pas hoe sincérité fa le clarté plutôt le clarté le fanazavana sy le pertinence an'izy fanazavana an'le hoe le statut anao zany amin'ny asanao an'le izy satria manko misy an'izao le lalàna raha ao anatin'ny asany izy no manapa-kevitra dia mahazo an'le immunité nefa izy ihany no nanala ny tenany
tao anatin'le asany atraveran'le zavatra nataony voalohany indrindra zavatra nataony tsy manaraka procédure. Izy ny namoaka hoe 48 heures. Au bout de 12 heures de temps, le olona de forceny il se présenter à la barre. D'autant plus izy izy ny fifanarahana entre amin'ny parti na voasoratra any amin'ny constitution ary zany dia ny constitution milaza ny lazainy ny parti tokony farafaratsiny no tonga tao anatin'ny dossier an'le parti mitory azy ny vote ny fanaovana hoe nisy vote ve io zavatra io, nisy convocation ve ny fanaovana entre an'ireo membre an'io parti io kilazana fa nanaiky daholo ny membre amin'ny parti rehetra tao anatin'io parti io hoe anaovana déchéance le olona. Le groupe erany efa rava ao professeur. Raison de plus efa nisy midéclaré fa rava le groupe. Nanontany an'izany ve le haute cour, le haut conseiller? Non, tsy haut conseiller ozy izy midécider an'io. Fa le olona en tant que personne. Décision politique le izy, donc décision ana olona fa tsy décision an'le haute cour. Ary mila avahana tsara zay rehefa tonga fotoana devant la barre olona hoe tsy ianao amin'ny haut conseiller anao no nanapa-kevitra teo. Fa ianao olona politika dont le patron est André Rajoelina. Le cas la jurisprudence sénégalaise aussi est très enrichissante. Prenez source et inspiration sur ce qui se passera aux izy en Sénégal là, à une seule condition ka miazira par rapport amin'ny promesse politique ny BDF Bassirou Diomaye Faye, président Sénégal là, actuel là, c'est miteny mihitsy izy hoe un jour vous devez rendre des comptes par rapport avec les hauts conseillers. Ao de ry analamangako ka zay no mahatonga an'le hoe miandry lasa resaka le izy satria zao rehefa mampiseho fasahina ohatran'ireny ny ray aman-dreny miteny ary anisan'ny tena apprécié ny intervention nataon'ny ministre Johnny Randriamandrantso sa izy ny anaran'izy teo toko mba soratra amiko kely le anaran'ny ministre Johnny satria tsy fahalalam-pomba le zavatra ataoko ary ialako tsiny aminy tokoko. Anisan'ny apprécien'ny olona. Ny apprécien'ny olona ihany koa ny intervention ny professeur Rantseva. Ny fankatahan'ny olona dia raha mety dia averina iny fotoana iny satria ohatran'ny tapoka tamin'ny olona le izy ary le invitation koa ohatran'ny hoe vitsivitsy ny teo ary ny marina koa dia ohatran'ny tsy nilazaina firy tamin'ny haino aman-jery ohatran'ny karazany hoe nisy ka zay moa le zavatra mitranga muselé-ndralà le haino aman-jery ny gazety, ny télé, ny radio dia lasa vitsy de vitsy no miteny an'izy ka zay zany ny fiankavian'ny indrindraindrindra ato amin'le mpianatra zany hoe zay ne président, zay ne monsieur Fleury, on est un peu perdu fa ny zavatra ianarana aty ampianarana zavatra fa zavatra voakan-dralahy point de droit ary amin'ny haute cour constitutionnelle ary zavatra hafa mihitsy zavatra tsieritreretina ny zavatra mivoaka. Rehefa manontany zay aty ampianarana amin'ny travaux dirigés na amin'ny prof mitokana eny amin'ny efatsimy manazava fa mitokana eny de tsy mety mamaly ralahy fa ozy izy sao de ampigadrana ohatrohatran'izany fa ny zavatra ampianarina anareo appliquena fa tsy ny zavatra tsy ampianarina anareo. Zay le izy. Ao de ry analamangako satria amin'ny zavatra ohatran'izao teneniko zay hoe rehefa ny ray aman-dreny no masamy joro, masamy teny marina ary mametsaka ny zavatra tokony tena izy hoe tia ny norma fa tsy nareo teny ambony tambony andeha hampianatra n'ity malagasy ity zavatra diso ary io koa moa zany mipetraka koa le hoe adalan'le olona nianatra zay tokony hoe ny olona nianatra mako raha ny tena marina anie de tokony olona tompon'ny fahendreny. Tokony modely ianao amin'ny fitondran-tena, tokony modely ianao amin'ny fiainana. Any zao misy rangahy zay hitako indray ny sariny
Isaky ny misy fitondrana zao de tsy maintsy mitsoaka. Aty andafy izy, de minégocier à distance de miverina indray à Madagasikara, de n'inona izy mijoro, iny izy eo. De ohatrany hoe manahirana zany no mieritreritra an'zany e. Fa ny tanora zany mahita hoe mijoro le ray aman-dreny ary milaza mametraka ny tena hoe tia ny mahitsy, tia ny norma, tia ny teknika, tia ny lalàna, tia ny fahendrena, tia ny tsy maintsy atao, eny fa na de marary ara, eny fa na de mety ampigadra ara ny ilaza azy, dia mijoro ny ray aman-dreny, milaza ny tokony atao. Ka io le zavatra no mipetraka hoe mahita le tanora hoe efa misy kosa zany premisy na fasahina. Efa misy kosa ny ray aman-dreny io fa mijoro ny ray aman-dreny. Dia hoe marina mihitsy. La politique n'a pas sa place dans l'interprétation du droit. Marina mihitsy ny teninao Monsieur Michel Rabemahery. Ary eo le mijoro ny ray aman-dreny de mahita an'izay le tanora. Mahita an'izay le ankizy hoe olo ty ny antsika koa ny droit antsika ohatra mibafoe. Tena nijery aho zany reto hoe tena zao le montant le bourse an'le mpianatra. Tena nalahelo ihany aho. Tena tsy afeniko. Jereko le montant zany tena ho zao hoe tena ahoana moa zany? Mba azonareo an-tsaina moa vidina zantina Cadillac zany miaraka amin'iny pneu iny. De calculeny hoe ndao ataontsika hoe 40 000 ariary zany na 50 000 ariary ny bourse mpianatra iray zany moyenne. Ataovy divisé par 20 millions ariary anie. Ny 40 000 ariary. $20 millions ariary. De efa 20 000 divisé par 40. De 2 000 divisé par 4. Mahavita mi-payer bourse na 500 étudiants. Oui, 24 300, 24 000 en bourse. Fefa mba mampiakatra zany hoe 50 000, 40 000. Vidina zantina Cadillac anankiray toko. De mety hiteny izy hoe volanay no vidanina an'itony Cadillac tony. Miala tsiny toko fa ny tomobilinareo tamin'izany andro BMW 3 portes. Miala tsiny aho. Nandeha mariazy nareo tamin'izany andro mbola nindrana taty amiko nareo mba hampindramanahako io cabriolet io tondrako ny mariaziko. Tsy sahanao no mandainga amin'izany. Miala tsiny aho. Tonga teo amin'ny fitondrana nareo de nanankarena tapoka pary mazy. Ary tsy mazy akory ary. Ka mahita an'ireto le ray aman-dreny zay mijoro modely ny mpianatra dia mahatsapa hoe ry zalahy, ny droit antsika anie ka tena vita mihitsy atao amin'reto bandy reto. Mila mihetsika tsika. Non seulement le izy efa ambany 24 000 mbola tsy paye ihany koa. Moa zany tsy laza hoe inona ny tranga rapitso na inona n'izao satria lasa moazo de mauvais aiguë reto a. Tsy corbeau noir tsinony. Tika ifampizaraina amintsika eto fotsiny de zao hoe inona mahatonga an'le Aude Rianalamanga? Antananarivo ny Lamatoa. Zay ny antony namoahako hoe tena tsy contrako. Raha ifaneketsika menakavy. Fa ray aman-dreny Ranjeva Raymond, professeur Ranjeva Raymond,
no lamatoa Antananarivo. Ny antony de tsotra. Tamin'ny andron'ny ray aman-dreny lamatoa Antananarivo Guili Razanamasy, tsy de nisy loatra ny fanandevondevozana amin'ny malagasy takan'izao. Ary tena hita misoratra be zany, ary ngeda be misoratra ngeda be eran'ny Madagasikara. Ka raha hanomboka amin'ny fanasitranana aloha de tsy maintsy manomboka ao Antananarivo. Fozavozaina ny olona, ambanimbanina ny olona, ny atry amin'ila manao hoe foza, ny atry amin'ila manome koveta zay tsy mahalasa lavitra akory. Zany hoe na ny ato amin'ilany manafoza ny sasany, na ny sasany manakoveta sasany, de samy vetaveta saina daholo. Za kosa aloha mbola tsy naheno amin'ny professeur Randreva ka iny ny traité olona hoe foza orana nareo. Mbola tsy naheno an'izany a. Raha ny fahafantarako anazy iny, afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra izy, afaka mifanakala hevitra amin'ny rehetrarehetra izy. Fa ny olana fotsiny indraindray zavatra zavaina indraindray ela vao azo ny sasany. Misy zany e, tsy maintsy mba lazainy ihany ny defaut-any, de mba henony koa izy hoe tokony mba teratera koa zany izy indraindray. Fa tellement izy zatra miresaka amin'le avo ary, le niveau ambony de eritreretiny hoe kopy daholo le izy, kopy daholo ny olona, de indraindray ny olona tsy maharaka fa manaikinaiky fotsiny. Kanefa na izany na tsy zany, tsy mbola nahita amin'ny professeur ka hoe iny manambonimbony tena amin'ny zavatra zay ataony. Tsy mbola hitako zay. Ary zay ny mampiavaka azy amin'ny hafa. Tsy mampaninona ny fiarahana amin'ny général Ramakavelo, tsy mampaninona ny fiarahana amin'ny général Rabemananjara, tsy mampaninona ny fijoroany ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritra atsimo, mameno, atsimo Atsinanana, mameno an'izany satria Antananarivo no resahana kapitalany Madagasikara, tsy leonjafy ary tsy manosy-botanana an'izay mieritreritra ny tenany, manana fahendreny ka modely, tsy tompon'ny fijangajangana, tsy tompon'ny fitokatokana, tsy tompon'ny filokalokana, ary tsy tompon'ny laingalainga sy ny famadibadiana ihany koa. Zany zavatra zany no tiako hazavaina. Jean-Louis Rabensay ihany anie no namorona izany foza zany. Oy! Aiza izy zao? Ka eo zany nampidiro kely hoe ry Analamangako mijery sy mitazana an'ity le zavatra ataon'ny ray aman-dreny, ary isaorana azy ireo teny isaorana an'zareo ny fijoroany amin'ny zavatra ataony. Hiditsika amin'ny resaka fohy fotsiny fa tsy hoe lava. Tany amin'ny taona 1994 tena anisan'ny tena nanohatra ny Gahier Rajaonarimampianina ako. Tena tadidiko zay frapon'izay hoe pour fouille amiko izy rehefa tonga avy taty ivelany izy ka nahazo 6 milliards de dollars. Tiany boriparty nitrosan'ny malagasy voafafa. De rehefa tonga teo hivato izy de tsy haiko le fanontanian'le mpanao gazety hoe ianao ve toko tsy mahita fa mahantra i Madagasikara, mahantra ny malagasy. De ozy izy tamin'izay hoe pour fouille amiko izy fa mahantra ny malagasy, na hoe mahantra Madagasikara. Ha! Miazakazaka ny afo leorira koto malala. Navoaka daholo ny chiffre rehetrarehetra, natsoina ny banque centrale nanome ny données sy ny information, natao ny analyzy, ny projection, de ho tonga an'izao ty ho tonga an'izao.
Matsakanesako any amin'ny détail de zao. Teo ampanaovana an'le izy teo a de tsy azo atao ny mandainga. Ny chiffrage rehetrarehetra, ny pensée tany amin'ny taux de croissance positif. En général zany, de manière globale zany a. Tsy dra détail tsika hoe zao hoe PIB sy ny karazany. Chiffrage positif. Ça tsy teny an'ty. Est-ce que j'étais malhonnête? Satria teny izy hoe porofo amiko fa mahantra ny gasy. Zao kosa aloha n'inona lazaina nahantra ny gasy tamin'izany. Fa zao rehefa jerena kosa nefa le progression an'le économie sur le plan macroéconomique zany sy ny tendance na ny projection zay nomena, surtout reto zavatra nomen'ny Banque mondiale, nomen'ny bailleur de fonds, ny bilatéral sy ny karazany, sy ny investissement direct étranger. Tosako hoe raha vita an'le ry ty tena mahita croissance à 2 chiffres ty bany ty. Tosako hoe tsy ho vita an'le ry ty fa miala tsiny manana le ry teny olona fa zay mihitsy ny tao anatin'ny saiko. Ary ialako tsiny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Fa raha ohatra vita an'le ry ny 2019 ka azo tsy ampy roa taona de mahita croissance à 2 chiffres le banky. Ary raha tsiraka rery no nahavita an'izay. Raha tsy diso tany amin'ny taona 1970. Rehefa miverina teo amin'ny fitondrana izy. Na tany amin'ny taona 1970. Zay zao mahalala an'izany kokoa noho izany. Efa tsy ohatsin'ny Pascal Rakotomanga. Izy matadidy an'izany fa Gérard mety matadidy. Tsy haiko na chiffrage 99 izay na 90 ndray am'izay. De no za hoe 2 chiffres ty. De tsy nikôzy bobaka fa navelako nandeha. Honnête ve sa tsy honnête? Avec le temps nahitana hoe honnête na tsy honnête. Tsy afaka niteny zany tamin'io hoe mahantra ny gasy. Fa ny zavatra niteneniko hoe ny résultat any amin'ny lany no mikaoty. De ny résultat any amin'ny lany de zao. Indroa. Na indray mandeha isan-kerinandro ny malagasy no mihinan-kena. Ny résultat any amin'ny lany amin'izao fotoana izao, raha mihinan-kena ao anatin'ny herinandro ny malagasy, efa anisan'ny mpanan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Inona ny zavatra mitranga? Hoy izy Andriamatoa Andry Rajoelina indray tao anatin'ny propagandy. Samy niheno an'izany daholo ny olona rehetra. Zavatra tsy fahita tao anatin'ny 17 taona ozy ny asehoko sy ataoko ho an'ny malagasy. Apiko 500 mégawatt ozy izy ny herinaratra. De jirona koa nomeny izara tsy haiko 500 000 izy ho an'ny malagasy. Ny fahantrana tombo faran'izay izy. Raha tonga teo izy ny devise, ny courant euro tamin'ny 2018 tsy tadidiko. Fa efa au moins misy écart any amin'ny 10 000 points ihany ny valeur, zany hoe mety tany amin'ny andron'ny Rajaonarimampianina izy angamba tany amin'ny 15 000 tany na 14 000, andao va dire 17 000. Actuellement on est à 24 000. Ce qui est énorme. Mivoaka ny chiffrage-ny izy teo ny andraso daty isa
ino ito ny bourse amin'ny mpianatra aloha 24 200 ny raha sy vetivety a. Isa rapport zay manko navoakana organisme international dia Madagasikara zany tena mba naresitsika tsara be ny résultat-ntsika tamin'izay satria resitsika Somalia. Zany hoe tsika ny gisa indrindra zany a fahalohany indrindra amin'ny tany mahantra indrindra eto ambony tany. Anisan'ny voalohany tsika zany aty Afrika amin'ny firenena mahantra indrindra aty ambony tany. Satria jerena zany iny jaune le nataony iny alefako amintsika eto zay dia Madagasikara ny voalohany. Tena mahafinaritra be ilay izy a. Voaka koa ny fahantrana Madagasikara koa ny ino ty izy teo ny fahavoriatrana ny capitale de Madagasikara koa ny voalohany. Ny tiako hazavaina de zao mba tsy hidirako lalina zao rery malagasy za mahita fa tena mbola miadana be tsika mahita an'izany ary tsapako zany a. Mbola mahita torodolo nareo amin'ny alina, mbola misy foana ny drevy eny Analakely, mbola misy daholo ny anina fa zao ny tena marina de zao tsy le hoe tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Dikan'ny tenenin'ny Andry Rajoelina amin'le tsy maintsy mandroso iny anie de zao a. Tsy maintsy mandroso ianao mameno ny paosiny ary izy koa tsy maintsy mandroso ny ampahantra anao. Zay ny amin'iny. Zany hoe tena marina zany de zao tsy tokony nisy 2001 no nahatratra ny point d'achèvement ny fitondrana Ratsiraka. Oui d'accord fa nisy tao 2001 marina izay Benjamin a de ny tiako tenenina anie le taux de croissance à 2 chiffres zay teneko anao zay toko Benjamin. Hazavao kely hoe raha tadidinao asa izy zay angambany a 10,et quelque le izy raha tsy diso aho fa mety tany amin'ny 98 izy zay na eny na mety 2000 teneninao io raha tsy diso aho fa dans tous les cas 99 non mety 90 angambany ka. Dia ny tiana hazavaina zany de zao hoe tohizo ry malagasy fa mety ny zavatra ataontsika zany a amin'ny oui 98 a. Merci Michel Rabemaefa mba azony Michel zany hoe mahafinaritra an'ty pejitsika ty. Ty pejy ty zany a tsy afeniko a tena tsy hoe mirehare aho miteny an'izany na hoe midoka anareo fa pejy ohatran'ny hoe za aloha je ne me considère pas comme étant intellectuel fa je ne le suis pas fa miezaka fotsiny ahako hanome zavatra tsara ho anareo. Fa ny eto zany le zavatra mivoaka eto na anareo mi-intervenir n'inona dia hitako hoe érudit, intellectuel, olona manana maha-izy anareo daholo nareo na olona mamoaka point d'achèvement zany a raha toky Benjamin tsy tany amin'ny hafa zany e ka tohizo ny fifampiresahana eto amin'ity fandaharana ity. Comme par hasard de tonga eto amin'ity fandaharana ity Andriamatoa Riry Bematana ary arabaina anao tompoko amin'ny fahatongavanao eto fa mahafinaritra satria resaka tokoa momba ny gidro sy ny sokatra. Tamin'izany andro zany a de niteny hoe misy olona tsy fantatra hoe ahoana no nahatongavan'ny harenany tapoka teo na ahoana n'zao na ahoana n'zao fa ny zavatra fantatra zany de zao hoe misy sambo sinoa zany en haute mer no livrena niteny an'izay sokatra mahatratratra any amin'ny 5000 sokatra indraindray entin'iren'le sambo sinoa any amin'ny haute mer no livrena
Zany hoe misy vedety rapide zany no mitondra an'ireo sokatra na gidro ireo. Manontany tena isika mianakavy zany hoe fa ahoana no ivoahan'ireo mahatonga an'ireo zavatra ireo hivoaka. Ny marina zany de zao e, tsy miasa ny samifinina, tsy miasa koa tony le mahita ny tony le na fitsongona dia amin'ny resaka fahazahoana harena tsy fatam-piaviana, enrichissement illicite na enrichissement sans cause. Ary eo no mahatonga ny baranahana mandeha zany tsy mitranga satria manjaka ny totakely, ary ny totakely taddio fa manana avance foana izy par rapport amin'ny fanjakana, indrindrindrindra fa le fanjakana mifavoriser ihany koa ny zavatra ataony ny totakely, pour ne pas dire hoe miara-miasa mihitsy. Raha hiteny aminareo aho hoe ireny sokatra ireny anie, mety ho diso aho fa very feo, vendu jusqu'hatrany amin'ny 2000 euros, 2000 dollars na 200 dollars, tsy tadidiko. Fa ataovy fotsiny hoe 200 dollars fois 5000, ça fait 200 000, ça fait 1 million de dollars. Ary raha 2000 izy zany, ça fait 10 millions de dollars. Ny lemurien sy ny karazany, ao no miompy anazy ompiana ho an'ny ngetroka be, ao no mihinana anazy ho sakafony ngetroka be ihany koa. Ka tena vola be le izy, ary tena vola be am-pakafo. Normal zany raha misy olona zafady any ambadika any manana vedety rapide, ary izy moa milaza antsika fa tsy tonyle sambo soi-disant hoe garde côte itony any no mitondra ny ireny entana ireny, de sady assuré ny protection no assuré ny fanarahana maso. Nisy olona zay petraka Anosy be, ny anankiray aty amin'ny faritra atsimo aty, lanceur d'alerte zany reo any toerana, de ny anankiray mahita ny hetsika aty Avoimaro aty. Amin'ireo toeran'ireo ny famoahana entana antsokosoko miala sy mivoaka ny Madagasikara amin'ny resaka produit, amin'ny resaka faune sy flore endémique zany, indrindrindrindra fa biby ohatran'ireny. Tiako lazaina de zao, amin'ny fomba ahoana mihitsy moa tapitapika eo misy trano mijoalajoala 3, 4, 5, 6, tsisy fanadihadiana, tsisy inona. Tokotany feno 4x4 de luxe, tsisy fanadihadiana, tsisy inona. Manao ny asany ve zany ny samifinina? Manao ny asany ve? Tsy olona ray no teneniko amin'izany fa olona maromaro tapitapika tonga de voiture de luxe. Ahoana ny fidiran'ireny avy taiza ny vola nanaovana opération d'importation an'ireny, ny transaction an'ireny.
manahirana amin'ny mieritreritra an'ilay izy a. Fa rehefa hita ery de marivosalosana be ilay malagasy no teny hoe ahoana ny tsy ahitana reny nivoaka ny vato tsy toy vato reny tompoko nivoaka. Ahoana ny tsy ahitana reny nivoaka ny paorin'ny tamatavy tsy toy paorin'ny tamatavy reny tompoko nivoaka. Fa livraison en haute mer reny. Dikan'izany misy ve ny anketo mandeha fa tsy le ngia gestapo iny mpianatra tsy maninona ry korontanina. Ireo mpianatra ireo re raha milahatra fotsiny mitaky ny borsa ny inona no ataondreo, inona ny vitan'ireo. Droit ny takiny. Ary mba inona ny fahaizan'ny lahy manendrika an'ireto mpanao volamena? Inona ny fahaizan'ny lahy mpanendrika an'ireto mpanao gidy sy mpanao sokatra? Lo zany lahy amin'ny style fotsiny. Lahy aloha tena amin'ny cause an'ny lahy. Misy fanjakana lahy miseho mafy be ary efa niteneniko zay cause zay. Satria misy fanjakana lahy de miseho mafy. Efa lahy rehefa tsy ohatsony le fanjakana misakafo ery Milton ery, mitapifipify ohatran'ireny bandy ohatran'ny akoho voakapoka ireny. Tsy alahelo any lahy tsony aho manaraka, tena miala tsiny. Mody asiny le ry mampalahelo kely miaraka amin'ny vadiny izy. Vadiny lava be zay. Le ry amin'io ohatran'ny bandy mampalahelo ohatran'ny akoho voakapoka zany. Fampijaliany lahy mpianatra io, fampijaliany lahy io malagasy io tena teneniko any lahy fa ahita loza lahy. Tsy hoe isy hamono any lahy akory na hoe ana tsy zany le izy. Andriamanitra ty miasa, tsy maintsy miasa zan'Andriamanitra zany. Aiza lesoko tapitapika eo lahy manana ary ataoko lahy mihitsy satria bandy jilamboto. Raha jilahy lahako amin'ny andro aty amin'ny taona 2024 lesy gestapo nataony lahy zesta amin'ny Madagasikara felano izy. Felano izy ane. Elano izy aniseo njakazaka ao Antananarivo ao. Tena miala tsiny fa ohatran'ny tonga saina tapoka tamin'izay satria le zavatra rianana ry misy zavatra mandeha tsara kilaisany akory. Ry izy miteny fa tsy ao anatin'izany nareo. Zavatra livren'ny olona ao anaty mer. Firy ny totaly mba voakely eo ane ireo olona totaly za manko tsy nijery intsony fa tonga de impira no niteny teto. Misy olona ao mpamoaka sokatra. Misy olona ao mpamoaka ragidro. Misy olona ao mpamoaka tanalahy. Reny tranony jolajola tsy fanta-pehiviny reny asivo ankety. Vao miteny fotsiny hoe iresaka an'izao de tonga de fa io fa mitonatonana manara-maso hoe inona ny cause tenen'ile ry. 1076 tortue. Mialatsiny aho tena mialatsiny mihitsy a. Ahoana ny bois de rose tsy miteny tsy ry zalahy tapitapika eo manana Audi valeur-na 4 000 euros. Nefa ny karaman'ny lahy tsy mipermettre an'izany. Tapitapika eo au bout de 10 ans nanomboka 2009 à 2024. 14 ans, 15 ans. Trano be ohatran'ny inona natao? Tsaraina roa. Safady de aveo lahy mbola be lahy indray be zesta manintsindren'le vahoaka malagasy. Miala tsiny aho. Ndao ary zavatra ohatran'izany anisan'ny tena eno ny etony efa ny zavatra mahafinaritra zany de zao. Nary le roa ny raha mireconnaître fa manimba ny fiainan'ny malagasy le roa. Nary le roa ny raha mireconnaître an'izany. Nareo amin'ny YouTube mety mbola tsy maheno an'ity fa aloha alefako ity de nohonareo fotsiny fa nareo mbola tsy maheno fa mbola reglentsika ny feo.
Zany resaka zany dia resaka antora ady samy TGV tany Fianaratsoa. Zany ady zany da natrehan'ny ramatoa Michel Saondraromalala tao anatina efitrano anankiray. Ny zavatra nampagaga ny maro de zao, ary teo ny niangan'ny film tsy mbo niteny ramatoa Michel hoe aza miteny an'izany filoham-pirenena sy premier ministre izany. Fa ny zavatra hita sy tsapa de zao, ary rehefa mifampiresaka ny sasany de hoe Michel no nampiady an'izy mitsamo reo. Michel no nampiady an'ireo olona reo. Zao nefany tokony ho fantatrareo fa misy fizarazarana eo amin'ny UPAR, MAPAR sy ny TGV, ary mbola tsy vaky Ambatolampy fotsiny, fa tsy maintsy ho raikitra ho fanta-bahoaka, ary efa manomboka izy zany. Raha io fotsiny io sary io na io tenin'India Sita Radio ity nanomboka moaly io no navoakako, efa mahatratra 6000 vues mahery. Tokony ho fantatritsika zany. Enoy. Tsy hoe mahafinaritra na hoe tsy mahafinaritra, fa ny zavatra mitranga zany de zao, na ny TGV, na ny MAPAR, na ny UPAR dia lazaiko anareo hoe amin'izany teniny zany de efa manaiky fa ny filoham-pirenena no manimba ny fiainan'ny malagasy. Izy ara MAPAR, izy ara UPAR, izy ara URMAR, zanga ozy izy filoham-pirenena na premier ministre no lazainao fa manimba ny fiainanao, directement zany izy miteny hoe ireo olona ireo no mpanimba fiainan'ny malagasy. Zava-doza asa za moa efa niteny indray andray, ianao andriamatoa Andry Rajoelina dia hita loza ianao amin'ity Michel Saondraromalala ity. Ary tsy Michel Saondraromalala ihany fa mbola hita loza koa ianao amin'ny Richard Ravalomanana, olona avide de pouvoir. Zay zany indray andro any raha ohatra maheno hoe misy fanonganam-panjakana ao Madagasikara de tapitapika eo propulsé devant la scène général Richard Ravalomanana, je ne serais pas surpris. Mais je dirais tout simplement bien fait pour la gueule de Andry Rajoelina. Au moins je l'aurais prévenu. Averiko zay teny zay. Tsy taitra indray andro any raha ohatra hoe misy fanonganam-panjakana ao Madagasikara ka propulsé devant la scène. Hoe noraisin'ny Richard Ravalomanana ny fitondrana fa inga Andry Rajoelina de zao. Engany mba tsisy zany, engany mba tsisy zany. Satria vao maika ho zava-doza ho an'le firenena. En train d'y un folklore. C'est vao maika grave, hein. Un fantaisiste, on va dire. Izy bande fantaisiste. Aïe. Tsy laitra. Tamin'ny TV5 nalefan'ny TV5 ny interview zany ramatoa Gaëlle Borgia, mifampiresaka ary nanao reportage tamin'ny ramatoa Christine Razanamaso izy. Nareo amin'ny YouTube tsy maheno ihany une fois de plus fa ndao enoana ato amin'ny ilany dia miara-mihaino isika rehetra. Ndao ary.
Ianareo zay zay le tiako tenena teo, confusion, lasa averina tsara, ary dandy zany ndao. Zay zany le izy hoe le sujet n'est plus d'actualité nefany zavatra resahako aminareo zany de zao. Mazava be ny tenin'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa hoe ary ny tiako hitaritana saintsika de zao hoe zavatra hafa ny saika hitondraka azy teo fa le tenin'nga ministra Johnny Andriamaefarivo, ça y est hitako ny anarany a, ministra Johnny Andriamaefarivo dia mazava be hoe misy confusion du pouvoir constitutionnel hozy izy teo raha tsy diso aho a, raso zao. Zay le nazavaintsika teo hoe nisy accord politique tao de nisy confusion du pouvoir constitutionnel. Ary zay le confusion zay tsy maintsy hanasarahana an'le hoe le olona amin'ny maha olona azy politika sy le olona amin'ny maha olona azy au conseiller. De rehefa tonga ny fotoana vao afaka mazava tsara zany satria ny résultan'zay zavadray résultant an'izay zavadray dia ilay décision politique fa tsy le décision am'le chose jugée. Ary ao koa ny tsy fanarahan-dalàna am'le procédure zay nolazainy tato aloha tato nazavainy ramatoa Kristina Razanamahasoa. Izy ara tena nilaza mazava tsara, tsy nazavainy préciseny hoe tsy nomena anahy akory ny 48 heures-ko. Ndao inonany aso ndao. Io. Mino aho fa tsy mandainga izy miteny hoe c'est pas dans les normes constitutionnelles satria ny antsika ary teto miteny hoe normalement tokony 15 jours ny délai nomena ary le 48 heures ary tsy azony akory le 48 heures satria tsy échu akory le 48 heures de efa natsoina izy tsy maintsy nanatrika mivory à la barre au bout de 12 heures de temps.
Ny antony andefasantsika an'zany de zao, tsy diso ny TV5 Monde no mandefa an'zany, mandefa reportage sy manao interview ohatran'zany, ary tiako ho fantatritsika fa tamin'ny 2 mai no navoaka ny journal Afrique sur TV5 izany vaovao izany. Ka samby mandinika, samby mieritreritra hoe inona dahôly ny am'zany zavatra rehetra zay. Izay mandeha amin'ny fahitsina dia mandeha tsy manana aia. Hoy Nizoky Rahalahy Aimé Ambony. Ka hifanao velomitsika ato amin'ny YouTube satria tapaka satria ho tapaka ny hira ato aminareo, andefa hira zay, misy fanontaniana zay mety apetraky ny raha misy fanontaniana ara-lefaso aloha am'zay mba hien'ny namana sy ny antsika moa akama fa tsy namana e. Hien'ny akama ato anatin'ny Facebook, non du moins ny YouTube raha tsy mandiso tompoko raha misy fanontaniana. Fa raha tsisy de voatery tsy maintsy hanapaka ny YouTube isika satria mampalahelo tsy maheno zareo ny hira. Veloma mandram-peona nareo amin'ny YouTube manaova abonnement fa ovaitsika ny ity page ity hiova dia sady maheno foana nareo na tsy tokony ho tapaka ny hira rehefa mandeha nareo, rehefa mandefa an'le anareo nareo. Ka dia veloma mahafinaritra mandram-peona tokoa ato amin'ny YouTube no teneniko. Davara. Manaova abonnement.